ny STK rantsana zokiny ao amin'ny FJKM trano vato fitiavana dia faly manolotra ho antsika PENTEKOSTA miavaka tsy hainy omaly tsy hainy omaly ravahan'ny kalo mampahery sy tantara mifangaro ary amin'ny andro farany hoy Andriamanitra no andatsahako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra asan'ny apôstôly toko 2:17 tapany voalohany ary masoko ve no mandrosa tena anjely reo marina ny idiran'ny anjely ny fiangonana marina tsy hainy omaly anarahintsika ireo tantara tsehatra izay efa nankafizanareo sy nahafantaranareo ny STK ratsana zokiny fa le vanja ny tontolo satria tsy eo ny patron toy ny alahady indray androany Kristiny fihavanantsika Osea ilay lehilahy n'Andriamanitra velona ny fanahy hoavy ny mpanjaka inona re zao tompo fa dia inona loatra ny nataoko e fa loza inona izao tena tsy raha reny mihitsy ho ahy koa tongava maro ary ny alahady 7 volana May 2024 amin'ny 4 ora sasany ao amin'ny FJKM trano vato fitiavana fa hoavy anotrina azy ireo amin'izany ny koral anjomaran'ny fitiavana STK zandriny ny Samy Alleluia velona Jesosy PENTEKOSTA miavaka miaraka amin'ny STK rantsana zokiny tsy hainy omaly hoavy ny mpanjaka